Riavana miarabantsika amin'ny anaran'ny tompontsika vavaksika. Ray malalo raha ny no Jesosy Kristy tomponay misaotra anao zany amin'ny azony miainonao amin'izao fotoana zao amin'ny fifaliana tokoa no anatonanay anao ary fantatray fa mialohanay ny teninao hoe tsy hainainao fitahiana ny zanakao ny mpanomponao rehefa manantona anao. Koa misaotrany amin'ny teny izay horenesinay io izany teny izany hamelona ny finoanay ampiorina ny fanantenanay ao amin'i Jesosy Kristy dia ny fanahy masina ny hiaso aminay hanokatra ny sainay, hanokatra ny fomam-panahinay izany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny Salamo riavana, Salamo fa 4:4, Salamo fa 4:4 ny andininy voalohany sy ny andininy fahafito no akantsika afatra anio. Salamo fa 4:4 ny andininy voalohany sy ny andininy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Andininy fahafito, Jehova tompony maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba no fiarovana avo ho antsika. Amen. Teny fantadaza riavana, teny nampahery olona maro. Andriamanitra mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Zay ny fahamarinana voalohany riavana. Maro ny olona nahazo fampaherezana tamin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity. Raha ny tantaran'ny Baiboly ny jerena dia nampahery an'i Israely ity raha ny tafieny Sankeriba, mpanjaka Siriana natanjaka indrindra tamin'izany fotoana izany, fa tena niseho Andriamanitra ho mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Akaiky antsika koa raha ny ara-tantara tamin'ny 5 na 6 amin'ny valonjato sy arivo 1835-1836 nanomboka ny fanenjenan'ny kristiana teto Madagasikara. Dia rehefa tsy afaka ny tohivakan'ny tany am-piangonana intsony kristiana, rehefa nanomboka sarotsarotra ihany koa ny vory tany an-tranony tsirairay tohivakan'ny, dia voateny nakeny anandositra nakeny amin'ny toerana takan'ireny hoe akadina katso ireny ny mpivavaka, sady miafina no hany raha teo izy no afaka mihira mafy, tsy matahotra an'izay hoe pôlisy. Dia anisan'ny Salamo famaky ny romartiora ty Salamo fa 4:7 ty. Ary dia Salamo famakina rehefa hoe maizina ny andro ka tsy afaka manokatra Baiboly, dia misy an'izay rainy tsy eva zay na ainisy ty tsy injery, dia izy no miteny azy ho an'ny martiora, satria hoe Andriamanitra dia mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Dia zay riavana no fahamarinana isaorantsika an'Andriamanitra voalohany, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Mialatsiny hatrany amin'le teny frantsay fa hoe dika teny seconde hoe un secours qui se trouve toujours dans la détresse, un secours qui se trouve toujours
dans la détresse. Tsy andisy fanantenana io io mpamonjy io raha izay de ozy indray le mpitoroteny anankiray zay manazava an'ity hoe Dieu était avec eux, ry Israely zany tamin'ny andron'ny sakariva. Dieu était avec eux d'une manière toute particulière. Zao no isaorantsika an'Andriamanitra ry havana. Hitantsika teo zany mpanjaka Sirianina nanafika an'i Israely. Hitantsika teo martyr niaritra fanenjehany. De hoe ninona problématsika amin'izao fotoana zao ry havana. De hoe Dieu est un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Niaraka tamin'ny Israely izy teo anatreny sakariva izy niaraka tamin'ny martyr izy tamin'ny andro rana valina voalohany miaraka amintsika koa izy amin'izao fotoana zao. Un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Ary Dieu était avec eux d'une manière toute particulière amin'izao 2021 zao. De momba antsika miandany amintsika izy d'une façon toute particulière. Terainany ny anarany zay no fahamarinana voalohany. Fahamarinana faharoa de hita eo amin'ny andin'ny fahafito zay efa nivakiana teo Jehova ny anaran'io Andriamanitra io ny anaran'io mpamonjy io dia Jehova tompony maro. Jehova tompony maro no momba antsika Andriamanitra Jakoba no fiarovana avo ho antsika. Misy anarana roa samihafa eo ka ny fiantsona azy hoe Jehova tompony maro de anarana manambara ny heriny sy ny fahefany tsy refesy madidy. Zay hoe Jehova tompony maro io de antsoina koa izy hoe Andriamanitry Jakoba. De milaza le hoe Andriamanitra tia manao fanekena. Andriamanitry Jakoba de nanao fanekena tamin'ny firenena Israely. Zay zany io. Ahona tokoa moa ry havana raha hoe hitany anaty baiboly na sanatry izany toy mijery film de tena mahery sy matanjaka zao Andriamanitra zao. Fa tsy saino izy, mahery sy matanjaka izy ary zany Andriamanitra zany nanao fanekena taminao satria io heriny io, io fahefany io araka lazain'ny soratra masina de hoe anasoavany sy anao. Hoy Calvin hoe ny anarana rozy izy eto de mampatsiaro antsika ny tongotra roa iankinan'ny finoana de ny hery tsy voafetra zay ahaizan'Andriamanitra mapiaika azy ny zavatra rehetra ary ny fitiavany ray zay efa nambarany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Nanaovan'le fanekena miorina amin'ny rany ary ny finoana ozy izy Calvin ikambanan'izy roa dia haharesy favalo rehetra. Teraintsika ry havana ny tompo ary isorantsika izy ny ambola nampahatsiahevany antsika ny anarany hoe Jehova tompony maro, Andriamanitra Jakoba. Amen. Favakisika ry havana. Sotranao zay ray malalo, sotranao zay ny amin'ny fitiavanao anay zanakao, ny amin'ny farimponao aminay, ka mindranao aminay fo isan'andro isan'andro, farimponao aminay ka mahatonga anao hisasatra hampianatra anay ary de tena manamarina zay fa mahasoa anay ny teny averiny de meo anay ny atoko zay ambarany teninao hoe ianao de mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana, hoe un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Ary meo anay ny andrandra zay hoe fomba manokana iandaninao anay aminay hiarovanao anay tompo malalo anaty fahoriana.
fa mahatoky zao teny zao satria mahatoky ray Andriamanitra miteny. De meo anay tokoa tompo malalo ny andeha amin'ny tongotra roa araka ny tenen'ny mpanomponao Calvin, ny afantatra fa Jehova tompony maro ianao fa nefa koa Andriamanitra tia manao fanekena ianao. Ary meo anay ny hoe hitombo amin'ny fatokinanao, hitombo amin'ny fatahorananao, hitombo amin'ny fanantenananao rehefa mahatsiaro fa vita fanekena taminao zay tompo malalo. Aroka zany tongotra roa ny finoana izany no hoe tena hoe ampahery anay, andresenay ny fakapana mpahazo anay eo anatrehan'ny kolikoly zany vavaka zany de ataony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.